Bonjour daholo tsika diadanan'ny tompo sy ny fahasoavana ho amintsika rehetra indray trahatra ity anio ity ary ny lesitsika moa zany zao dia efa mamaraparana ilay apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo ka hitantsika eo ny fandehan'ny lesona amin'ity anio ity raha tapitra amin'ity anio ity na mbola manohy amin'ny manaraka tsika ny amin'ny famaranana azy ity fa tsika zany zao amin'izao fotoana amin'ny lesitsika dia zao hoe hijeritsika ilay resaka hoe mikasika ilay hoe marika ny biby ary iresaka ihany koa tsika hoe eo amin'ilay andininy fahavalo ambin'ny folo tsiny izy miteny manao hoe reza mandray marika ny bibidia izy na ny anaran'ny bibidia na nisan'ny anarany zany hoe misy eviny koa zany misy isan'ny anarany koa zany bibidia zany hoe ny anaran'ny bibidia zany dia misy isa mameno anazy zay mameno hoe 690 ka hojerentsika amin'ity anio ity mikasika an'izany lesony zany kanefa apetratsika ampelantan'Andriamanitra ny zavatra rehetra vavakantsika iray. Jehovahandriamanitra raha io ndreto indray izahay vahoakanao miantso inaranao amin'ity anio ity raha hianatra sy andinika ny teninao teny bokin'ny apokalipsy zany. Eny raha io tsy efa mifahendrenana ny fahalalana maha-olombelona ny famoakevitry ny faminaniana fa amin'ny alalan'ny fanahinao reriany. Ko mangataka aminao zay raha io. Aoka raha ny fanahinao ny hiasa aminay amin'ny fahavenoana. Hanokatra ny fonay sy ny sainay. Amantaranay ny sitraponao satria tsy amin'ny herinay na mitanjakay. Fa fanahinao reriany raha no ahafahanay mahafantatra sy mahatakatra ny aviny sy alalan'ny teninao. Ko dia mangataka izay raha io raha sitraka ao dia mitenena aminay indray fa voninkaina izay vahoakanao. Fahendreny izay fahalalana. Aoka reny ny teninao ho tonga ny mivahoakanao izay mahita izao ianao manjery izao ary aoka hitondra fanovana ho an'ny tsirairay avy. Teninao manambara hoe tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo ary amin'izao fotoana izao dia mihazakazaka ny zavatra rehetra makany amin'ny farany. Eny Satana bibidia dia miasa amin'ny fomba rehetra anakanana ny fahamarinanao tsy tonga ny mivahoakanao mba handraisan'ny olona ny marika ny bibidia. Kanefa Andriamanitra miasa koa ianao ny lanitra iray manontolo ny miasa ny vahoakanao miasa ampafantarana fa ho avy ianao Andriamanitra ary misy farany zavatra rehetra ka miantso ianao dia amin'ny hiankofanay io anatrehanao izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina sy ny loharano. Andriamanitra aoka reny fanahinao mpianatrinay ny fahamarinanao. Mbe fahendreny izay mbe fahalalana izay ireo ka tsy hijanona ho teny ihany zany fa hitondra fanovana tanteraka ho anay tsirairay avy mba hahafahanay ho voaomana amin'ilay ady tsara, ho voaomana amin'ny fiavinanao eny amin'ny rano lanitra. Izay rehetrarehetra nefa Tompon'Andriamanitra dia molona mpanompo tsy mahasoa ihany ary tsy mahatoky anatrehanao. Mifona aminao zay ny amin'ny helokainy amin'ny tsy fahamarinanay ny tsy fahatanteranay rehetra. Ny inona ray nataonay ka nahameloka anay teo anatrehanao dia fonanay aminao zany. Angatanay famindram-posy famelan-keloka. Mangataka aminao zay Kristy io diovy amin'ny ranao zay ho afa-pahotana sasao amin'ny ranao zay ho afa-keloka. Ary ny teninao manambara manao rehefa mivory ny zanak'Andriamanitra dia eo koa Satana. Ka izy dia ho avy foana. Mierona tahaka ny liona mitady izay ho rapany. Mandidy anao zay ry Satana devoly sy ny asanao rehetra tsy manana anjara aminay tsirairay avy ianao na dia kely aza na amin'izao fampianarana izao na amin'ny tokantranonay na amin'ny fifandraisanay na eo amin'ny fiainanay. Mandidy anao zay ry Satana miala ianao amin'ny anaran'i Jesosy le volony ianao ny amin'ny rany Kristy sy amin'ny fofonaina ianao sy ny asanao rehetra amin'ny anaran'i Kristy. Ravy Satana sy ny asany rehetra ny amin'ny rany zanak'ondry sy amin'ny fofonaina tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay tsirairay avy na dia kely aza. Diraina ny anaranao rahay ka lazaina ny anaranao mena voninahitra ny ianao rahay. Eny raha io mangataka aminao ihany koa izay mamangiry ireo izay tsy salama ny tokantranony. Mitaraina aminao andro menalina amin'ny karazana aretina maro samihafa izay mangeja. Hoy ianao Kristy manambara manao hoe nidikapoka taminao ny fanasitranana anay. Aoka Tompo, tsy hijanona hiteny zany, ho teny zany fa hitondra fanasitranana ho anay
ka aoka Kristy le tananao mahery sy sananao nahindritrany no ikitianao ny lorano karetina izay mahazo ny tsirairay avy ny tokantranony na mahazo azy ka hoentina mbavaka amin'izao fotoana izao. Dia aoka Jesosy io ianao efa nanasitrana izany sahady. Dia iray ny naranao raha io dia iray ny naranao Kristy. Dia mitenena raha io fa voninkaina izay voakanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Irosaolintsika ny amin'ny lesona zany. Namaranantsika ny lesona dia niresakitsika mikasika ny le boky ny saratany bakazikazany zany hoe témoignage izay nataony zany izy ity fizonoana vavolombelona izay nataony ny amin'izy izay mpanao magie izy taloha zany dia nandrain'ny Kristy dia niala tamin'izay toerana izay kanefa tany amin'ilay tontolony namazie anazy zany dia zao hoe makany amin'ny fiainatsita izy dia misy fifandraisany amin'ireo izay makany amin'izany fiainatsita zany. Any amin'ilay toerana antsoina hoe monde invisible. Ka les grands de ce monde zany miona any amin'ilay toerana monde invisible any ary voalazany teo anatin'izay ihany koa ao anatin'ny boky ny tantaraina an'izay hoe na ny papa ihany koa ary zany dia ao anatin'izay réunion any amin'ilay monde invisible izay. Ka ny zavatra andresahantsika moa zany dia zao hoe tamin'ny lesona farany dia zao hoe niresakitsika mikasika le papa Jean Paul II ary ka niresakitsika ny amin'ny mission izay nampanaovina azy zany nasena nataony. Dia anisan'izay mission nataony izay zany namoaka n'ilay 16 articles zany mikasika le hoe marika any bibidia izany. Ka teo amin'ny fivorina zany izay nataony zareo tany monde invisible namoana an'ity 16 articles ity zany dia zao hoe teo koa bakazikana natrika an'izay fivorina izay ary ny procès verbal n'io 16 articles io zany dia nosiniavin'ny papa Jean Paul II mihitsy zany izy io. Ka hojerentsika zany ary mikasika an'ilay 16 articles io zany satria mifandray be mihitsy amin'ilay zavatra voalaza zany amin'ny apokalypsy toko 17 ny 9 fahinambifolo sy ny 20 raha vakitsika kely fotsiny izy io. Ny apokalypsy toko 17 andininy 9 sy ka hatramin'ny 20 dia ozy izy hoe ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na ny manan-karena na ny malahelo na ny tsy andevy na ny andevy dia mpandraisy ny marika eo amin'ny tanany ankavanany na eo amin'ny andriny avokoa. Mba tsy hisy azo hividina hivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidia anisan'ny anarany. Indro ny fahendrena aoka izay manan-tsaina anisan'ny bibidia fa nisan'ny olona izany ary 720 no isany. Dia ozy izy ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na ny manan-karena na ny malahelo na ny tsy andevy na ny andevy dia mpandraisy ny marika eo amin'ny tanany ankavanany na eo amin'ny andriny avokoa. Dia izay mihitsy zany le izy satria fantatsika tsara le izy araka ny lesona ianarantsika fa iza moa zany no mampandray an'io marika io fa le bibidia faharoa no miasa ho an'le bibidia voalohany zany manatanteraka an'io satria mampiasa ny herin'le bibidia voalohany eo anatrehany ilay bibidia faharoa izany. Dia zao le article zany araka ny voalazany bakazikazany mikasika an'ireo 16 articles izay navoakany izay nosiniavin'ny papa zany izy ity tany amin'ilay hoe monde invisible izay alefa zany aty amin'ny monde des vivants aty amin'ny toeran'ny velona izany. Dia ny article voalohany dia milaza izy manao hoe personne ne pourra expédier de lettres par voie postale sans avoir la marque. Tsisy afaka mandefa taratasy amin'ny postra ozy izy raha tsy manana any marika io izy. Article faharoa, personne ne pourra être employé dans une entreprise sans avoir cette marque. Tsy misy olona afaka miasa amin'ny toeram-piasana anankiray ozy izy raha tsy manana any marika io. Dia fantatsika tsara fa inona moa le marika ny bibidia dia zao hoe marika eo amin'ny fotom-pisainana sy eo amin'ny fanatanterahana ny asa izany satria manaiky zany ianao ny fotom-pampianaran'ny bibidia sy ny idéologie ny bibidia dia ampiarinao eo amin'ny fiainanao zay le hoe dans les actes et les pensées eo amin'ny fisainana sy eo amin'ny asa zany. Dia andray ohatra fotsiny tsika satria zavatra efa nianarantsika zany fa tsy verenantsika lalina intsony. Dia ohatra zao izy miresaka an'ilay hoe tsisy mahazo miasa izy eo amin'ny toeram-piasana anankiray raha tsy manana ny marika io. Dia zavatra misy zany aty ampidy-ranomasina Madagasikara koa zany mety misy fa tsy azon'ny olona onony satria le izy ange zavatra subtile le izy araka le tenentsika hoe le marika zany tsy hoe zavatra teny hoe apetraka amin'ny tanana na hoe amin'ny andrina fa ny tanana no manatanteraka
ary ny saina no manaiky. De le hoe tsy afaka miasa ianao amin'ny toerana anankiray, amin'ny toeram-piasana anankiray raha tsy manana io marika io. De zao le izy, ohatra anankiray zao, ianao zany kristianina, manaraka le lalàn'Andriamanitra ianao. Hoy Andriamanitra hoe mahatsiarova ny andro sabata na masina azy. Enemana no iasanao sy anaovanao ny rano rehetra. Fa ny andro fafito de sabata an' Jehova, fa sabata an' Jehova Andriamanitra. Ny toeram-piasana isanao nefa miasa sabotsy. De nefa efa sarotsarotra ihany koa ny resaka hoe fivelomana. De hoy ny toeram-piasana hoe miasa sabotsy ianao. De aeonao zany de ahoana zany? Raha tsy asa nefany, raha ivavaka de ahoana? Izy no inona ny sakafo hoaniko? De manao safidy zany ianao. Raha matoky ny herin'Andriamanitra zany ianao, mino an'Andriamanitra, de zao hoe Andriamanitra mery ianao, andresenao an'izay. Satria ny zavatra rehetra izay anananao de tadidio fa Andriamanitra no manome izany. De hozy Kristy manao hoe zay mamonjy ny ainy no avery azy, fa zay mamery ny ainy no ny amiko no ahazo azy. Inona moa le hamery ny aiko no ny amiko? Zany hoe le hoe manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. De raha ohatra zany ianao mijoro vavolombelona, mijoro amin'Andriamanitra hoe za tsy asa sabotsy zany, na mety hoe voaroaka raha rehefa tsy manaiky le mpampiasa. De inona ny zavatra mitranga? De mety ho tezitra tokoa le mpampiasa de roasiny ianao. Fa raha ohatra ianao zany ka hoe alao hiasa, fa mety mba ho resiko ihany io aneriana any, fa amin'izao aloha tena mbola sahirana. De raha vao manao an'izay ianao de efa tratran'le marika ny bibidia zany ianao. Asiny mandika le lalàn'Andriamanitra ianao. Tratran'ilay fandrika ny bibidia ianao, mandray le marika ny bibidia. Eo ihany koa le hoe acceptation eo amin'ny société izay iainanao. De zao hoe mametraka ny bibidia zany resaka hoe idéologie. Efa niresaka tsika mikasika ilay resaka hoe wokisme. Le hoe vivre ensemble anekena ny rehetra hoe miaina amin'ny société tsika de mila ekena daholo ny fahasamihafana izay misy zany. De aseny manaiky ianao ny resaka hoe homosexualité, ny lesbienne, ny transgenre sy ny sisa. Zany hoe aseny ekenao zay zavatra zay na amin'ny toeram-piasana ary. Ohatra le teneniko ohatrany hoe manova anarana izy hoe atao hoe Charles ny anarany de lasa atao hoe Sylvine rehefa aveo satria mivadika vehivavy. De satria ny société ny mamadika an'izay de tokony manaiky an'izay koa ianao Sylvine. Nefa aminao iny Charles, aminao iny lehilahy fa tsy vehivavy. De raha vao manaiky an'iny zany ianao hoe Sylvine fa vehivavy de fa fandraisana sahady marika ange zany zavatra zany. Zay zany le izy ohatra zany zay. De manaraka ihany koa jerisika izy hoe un enfant ne pourra, article 7, un enfant ne pourra étudier si ses parents ne portent pas cette marque. Ny ankizy izy na ny zanaka koa zany de tsy afaka mianatra raha tsy manana ny marika io no. Aty ampita-ranomasina ny ankizy de maninona mianatra sabotsy ny ankizy. Indrindra moa rehefa tonga eo amin'ny lycée zany ny ankizy de mianatra sabotsy any ampianarana. De rehefa tsy mampianatra ny zanakao ianao de enjehan'ny lalàna ianao amin'izay fotoana zay zany rehefa hoe tonga ny sabotsy. Nenay moa zany ny zanakay rehefa niditra lycée de zavatra mivokatra ny zavatra io mihitsy de zao hoe rehefa niditra lycée nenay de nampianarina tato an-trano. Tena hoe nanao éducation à domicile ny ankizy. De nanao cours en ligne zany. Fahasoavan'Andriamanitra moa zany afaka baka daholo le ankizy. Fa rehefa niditra lycée de zao tsy maintsy hoe nianatra tato an-trano fa anitsaka ny sabata ianao tsy maintsy hianatra ny ankizy ny sabata. Fa betsaka nefa ny olona manao an'izay hoe na hoe sabotsy indray mandeha isam-bolana ary na hoe isaky ny roa herinandro ary vao hoe mandeha mianatra de tsy maninona de efa tratran'le marika daholo izy rehetrarehetra. Article 4. Tous les armements sont placés sous l'autorité de l'Organisation mondiale unique et personne ne pourra les acheter ou les vendre sans cette marque. Ny fitaovam-piadiana rehetra hozy izy na resaka hoe marché ny armement zany de zao eo ambanin'ny organisation mondiale anankiray tokana no mifehana azy. Mikasika ny hoe mivarotra an'izay sy ny mividy an'izay. De izy zany tena manapaka an'izay mihitsy de zareo no mideside an'le izy. De izy miainga avy any États-Unis foana le izy.
dia zareo no midétermine hoe iza ny tokony manana an'izao arma zao na iza ny tsy tokony manana an'izao arma zao. Misy pays eto amin'izao tontolo zao ohatra ny hoe raisitsika ohatra ny hoe Iran raisitsika fotsiny. Ny Amerikanina manana arma nucléaire, ny Frantsay manana arma nucléaire. Fa ny Iran tsy azonareo ataony manana arma nucléaire, donc zareo zany mifehny zay zavatra zay. Zay le izy no mifehny zay, izy no midétermine zay zavatra zay. Zareo zany hoe iza ny tokony mahazo, iza ny tokony. Zareo no manapaka an'izay zavatra zay. Article 5. Personne ne pourra acheter ni vendre des produits alimentaires ni être exploitant agricole sans cette marque. Tsy misy mahazo mivarotra ozy izy. Resaka sakafo hohanina zany na hoe mivarotra vokatra zany. Na hoe afaka manao mpamboly ianao zany, manana exploitation agricole, raha tsy hoe manana an'io marque io izy. Dia io moa le zavatra teneniny eo amin'le Apocalypse 3:17-17 raha raisitsika kely izy, ina zavatra teneniny eo Apocalypse 3:17-17 manao hoe mba tsy hisy azo hividy na hivarotra ozy izy afa-tsy izay manana an'le marque. Dia ny Amerikanina amin'ny mahabibidia faharoa, izy midétermine ny commerce mondial. Izy midétermine ny commerce mondial io. Izy zany manana mahamizy amin'io. Io le resaka nyresahantsika le resaka bourse io. Izy zany midétermine an'izay satria izy ny première économie mondiale. Dia jereo koa le resaka raha miresaka tsika ohatrany hoe farany teo zany vaovao mandeha be any amin'ny télévision any, dia miresaka io le Mercosur. Satria misy manifestation be eto Europa mikasika ny resaka exploitation agricole. Satria nanao traité zany ny Union Européenne miaraka amin'ny pays akoatran'ny Union Européenne tahaka ohatrany hoe ireo any Amérique du Sud ohatrany zany, ohatrany hoe ny Argentine. Dia le zavatra misy zany dia zao hoe tsy équitable le izy. Satria manimba ilay exploitation agricole na exploitation inona filazana azy amin'ny resaka hoe bétail zany, le resaka hoe biby fiomba, biby hoe omby, ondry sy ny sisa sy ny sisa. Dia misy tsy fitoviana zany eo. Dia manimba zany le élevage eto France, manimba ny agriculture eto France le izy. Dia miady an'izay ny mpon'ny France. Dia zareo nefa midétermine an'le izy zay tiany atao amin'le izy. Nga afaka manao inona ny mpamboly kely na mpiompy kely. Mody lalaovina eo ianao dia fa hemotra le izy. Mandra-pampicalmer an'le olona dia alefany indray le izy rehefa avy eo. Zany zay le izy hoe izy zany no midétermine an'izay zavatra zay zany. Na dia hoe simbara zany ny mpamboly kely fa le industriel ny gros industrie zany no zava-dehibe. Article 9. Personne ne pourra effectuer des opérations bancaires sans cette marque ozy izy. Tsy misy mampiasa satria amin'ny tamin'ny mandroso amin'ny Madagasikara efa tonga l'izy resaka transaction bancaire miresaka hoe carte bleue zany, carte bancaire sy ny sisa sy ny sisa. Dia zao hoe io ny fampiasa manerana an'izao tontolo zao. Ary ny resaka opération bancaire amin'izao fotoana zao efa dématérialisé daholo. Ilona moa le dématérialisé zany hoe resaka virtuel sisa, resaka chiffre hitanao amin'ny ordinateur sisa, fa tsy tena hoe mampiasa vola taratasy firy intsony ianao satria carte no ampiasainao. Dia reny carte reny nefa dia zao hoe misy surveillance à outrance zany reny zavatra reny, surveilleny zareo reny. Ka raha vao misy zavatra tsy mety ataonao dia bloqueny iny. Zavatra nisy zany tamin'ny bankinay, nisy banky zay tsy teneniko ny anaran'le banky, fa i banky io zany mifandray amin'ny fanjakana le banky. Dia zao hoe misy fotoana ianao misy vola miditra ao amin'le comptenao, dia tonga dia anaovana ankety ava izy ity vola ity, tonga dia bloqueny ny comptenao. Convoqueny ianao, tongavy nareo atory dia manao explication ianao avy. Arahany mihitsy ianao surveilleny ny zavatra momba ny fiainanao. Dia tsy vitan'izay fa vao maly azy vao naheno mihitsy tamin'ny vaovao. Inona ny zavatra nisy? Ny zavatra misy amin'ny vaovao amin'izao fotoana izao dia zao hoe
ny président américain teaka n'ilay Groenland, terre de glace izy io zany fa any Danemark io terre io. Fa ozy ny Américaine io alaina io fa ilaina io amin'ny resaka hoe protection nationale. De tsy manaiky ny Europe zany fa mitsangana. Manohatra an'izay de tezitra izy. Rehefa tonga tany Davos izy de niteny teo izy arak'le fiteneny niteny tahaka ny dragona. Zavatra niteneniny satria zao izy ny ataonareo anay. De tadidio fa tsaroanay zao zavatra ataonareo zao. Ny dikan'izany zany mety misy conséquence ny zavatra ho ataony. Zay ozy izy tsy zay ozy izy satria nareo allié zany de zay tsy hanafika anareo militairement fa ny zavatra ataonareo de zao misy conséquence. De mandeha zany ny analyse-nireo intellectuel zany eo amin'ny hainao manjery hoe inona ny mety ho conséquence an'io. De ny zavatra niteneniny teo tamin'ny maly de ozy izy hoe ny Américaine ingeo izy no de tenir lay carte bancaire, le resaka hoe visa zany sy Mastercard. Nefa ino ny ampiasain'izao tontolo zao? Raha vao ino ny bloquen'ny Américaine ohatra, zay fotsiny de bloqué daholo rehetrarehetra io zany. De zany zany anisan'ny mampatahotra an'ireo amin'ny resaka hoe marché financier sao de mikitikitika le resaka visa koa izy na resaka Mastercard ohatrany. Zany hoe tsy mahazo mividy, tsy mahazo mivarotra. Article 7. Si quelqu'un n'accepte pas ces articles ou agit à l'encontre de ces articles, il sera sévèrement puni jusqu'à la peine de mort. Raha misy ozy izy tsy manaiky an'ireo article reo na manohitra an'ireo article reo de voasazy mafy izy ary hatramin'ny fitsarana ho faty no azo azy. De io le zavatra apokalypsy toko 7:15-5:10. Inona zavatra teneneo apokalypsy toko 7:10? Manao hoe ary navela nisy aina ny sarin'ny bibidia izy mba hateny ny sarin'ny bibidia ary mpamonjy zay rehetra tsy mety miankohaka eo alohan'ny sarin'ny bibidia izy. Rehefa tsy manaiky ianao de iny fahafatesana no miandry ianao. Ohatran'le tany amin'ny Daniela toko 7 hitantsika ny amin'ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego. Rehefa tsy mety miankohaka ianao atsipy any amin'ny farihy afo sy olofary. Zany hoe fahafatesana no miandry ianao. Article 9. Ahoana izy izy? Personne ne pourra voyager sans cette marque. Tsy misy afaka manao voyage ozy izy raha tsy manana an'io marque io. Tanteraka nge zany hitantsika tamin'ny période-ny pandémie-ny Covid-19. Napetraka zareo le hoe passeport vaccinal. Raha vao tsy manana le passeport vaccinal ianao de tsy afaka voyager. Hoe azafady hoe navita vaccine ve ianao? Satria forcena ny olona tamin'ireny obligation vaccinale. Rehefa manana carnet ianao, vita vaccine ianao, afaka mandeha ianao. Tsy manana vaccine ianao, tsy mahazo mivoaka ianao. Ohatra fotsiny reny tamin'ny Covid reny fa zany hoe afaka élargissena zany reny zavatra reny, afaka manao zavatra zay tiany ataony izy. Et d'ailleurs, nandritra ny période-ny Covid iny, mise en quarantaine zao tontolo zao, iza ny manapaka an'izay? Tsy afaka ny voyager, tsy afaka nietsika tao an-trano fa voidy. Bibidinga manapaka an'izany zavatra zany. Article 7. Tous les engins d'exploitation, tous les engins d'exploration spatiale seront placés sous l'autorité de l'Organisation mondiale unique. Ny amin'ny reny le fusée reny zany andehanany amin'ny habakabaka zany satria anaovan'zareo hoe exploration spatiale reny hoe aizany misy planeta azo ipetrahana, mety misy rano, mety mahavelona antsika zany azo ambolena sy ny sisa de zany ny zavatra ataon'izao tontolo zao manao exploration spatiale satria fantany tsara fa ny ressources eto amin'ity tany ity de efa manomboka mesimba zany de mitady alternative zareo ny amin'ny hoavy zany. Izy tsy mitady an'Andriamanitra fa hoe miezaka zany izy amin'ny maha-olombelona avitan'izay zavatra zay. De io resaka ny engin d'exploration spatiale ozy izy manerana an'izao tontolo zao izy de apetraka eo ambanin'ny fahefana manokana ozy izy zay zavatra zay. De iza ny miandraikitra an'izay? De ny ISS ny miandraikitra an'izay. Io fahefana manokana io ny miandraikitra an'izay. L'ISS de io zany migérer agence spatiale maromaro izy io. Io zany no autorité miandraikitra an'ireo engin d'exploration spatiale manerana an'izao tontolo zao. De iza daholo ny ao anatin'le ISS? Ny NASA,
ny Amerikana, ny Roscosmos Russe, ny USA Européenne, ny JAXA ny Japonaise, ny ASC Canadienne, de ny ISS zany no migerer izy zany ny autorité ambony miandraikitra an'izay resaka hoe engin d'exploration mondiale manerana an'izao tontolo zao. Kanefany ny ao ambadika an'izay de izy ny NASA ny tena ao ambadika ny zavatra zay satria izy ny tena manana maimizy amin'ny zavatra rehetra io. Ary farany ara de zao, izy ny finina zany de financeany Elon Musk, izy mantsy milliardaire indrindra amin'izao fotoana zao zany. De manana agence spatiale koa Elon Musk, le antsoina hoe SpaceX. De ny NASA no mifinancer anazy io ka matanjaka be amin'izao fotoana zao. De zay le izy eo ambanin'ny fahefan'ny bibidia daholo zany rehetra zany. Article 10, inandray zavatra tenenina. Personne ne pourra ni rien importer, ni rien exporter sans avoir cette marque. Tsy afaka manao importation anao, tsy afaka manao exportation anao raha tsy manana an'io marque io. Io zany le ohatran'le niresahantsika tery ambony tery ihany io am'le resaka le hoe exploitation agricole ihany, na resaka hoe marché mondial, de mitovy am'izay ihany le izy. Tsy afaka mi-importer anao, tsy afaka mi-exporter raha tsy manana an'izay marque zay. De organisation mondiale unique no migerer an'izany zavatra zany. Zay ao anatin'le traité no afaka manao an'izay, zay tsy ao anatin'ny traité international tsy afaka manao an'izay zavatra zay. Ahoana koa izy? De io moa zany le resaka le hoe personne ne rien importer ni rien exporter sans avoir cette marque. De jerentsika ohatra zao ny pays, ireo pays zany zay tratran'le hoe sous la sanction américaine, na hoe le blocus zany amin'ny resaka importation na exportation. De ohatrany amin'izany ny Russie. Bloquen'ny Amerikana nge, ny Russie tsy afaka manao an'izay zavatra zay, satria hoe saziny, punisiavana. Geleny koa ny avoaran'ny Russie rehetra manerana an'izao tontolo zao, zany hoe raha manana vola aty ivelany izy, na milliardaire ao anatiny, na ny mpanandrara ao anatiny, de gelen'ny Amerikana daholo zay zavatra zay, de manaraka an'izay ny communauté internationale. Zany hoe izy zany mibaiko an'izay zavatra zay sy manatanteraka an'izay zavatra zay. Article 11. Il n'y aura qu'une seule monnaie universelle. Misy vola tokana ozy izy. Atao manerana an'izao tontolo zao. Une seule monnaie universelle. De tanteraka io monnaie universelle io tamin'ny janvier 2002. Nampiarana azy le monnaie unique ny euro. De en vigueur io vola io hatramin'izao. De mbola s'étendre ve izy io? Tsy fantatro hoe ahoana ny fandehany. Fa tanteraka le izy tamin'ny janvier 2002 monnaie unique universelle. Article 12. Il y aura une église unique et tous les membres de cette église mondiale célébreront leur culte le même jour, le dimanche. Izy fivavahana tokana ozy izy maneran-tany. Ary ny membre an'io fiangonana, ireo membre an'io fiangonana io izy de zao mivavaka amin'ny andro alahady reo izy. Mivavaka amin'ny andro alahady reo. Izy no nametraka an'io andro io, ny église no mametraka an'io andro io, amin'ny maha-chef suprême de l'église azy, amin'ny maha-chef moral et religieux anazy. Izy no nametraka an'io jour du Seigneur. De jereo fa ny évangélika rehetra manerana an'izao tontolo zao na ny protestante de mivavaka amin'izany andro alahady zany. Mivavaka amin'izany andro alahady zany. Zany lasa hoe c'est le jour du Seigneur, zay ny lasa hoe andro fivavahana. Raha manontany olona ianao, olona tsotra tsy mivavaka manontany ina andro fivavahana, de io zany kristiana mivavaka alahady. Resaka hoe mivavaka sabotsy zany, hafahafa amin'ny olona maheno zany, mivavaka amin'ny sabotsy, fa manina mivavaka amin'ny sabotsy. Fa angamba tsy andro alahady ny fivavahana kristiana. Zavatra efa mipetraka nge zany zavatra zany. Article 13. La pauvreté et la misère seront éliminées. Les conditions de vie dans le pays en voie de développement seront améliorées. De io le zavatra hitantsika tamin'le tary ambony, ny am'le namezana fahefana an'ny Papa Jean-Paul II rehefa nanaiky izy le mission nampanaovana anazy, de zao hoe nanti de grand pouvoir izy.
dia nanaraka azy ny communauté internationale rehetra dia hoe ary amin'ny fomba ahoana ozy izy no andresen'ny lahatra ny pays manitra dia hoe amin'ny alalan'ny arenan'ny Vatican ozy izy no andresen'ny lahatra ny pays manitra anaraka azy. Dia eto dia inona zavatra teneniny la pauvreté la misère seront illuminées, les conditions de vie dans les pays en voie de développement seront améliorées. Amin'ny fomba ahoana ny anandringanana ny resaka hoe fahantrana zany na hoe ny farim-piainan'ny olona izay sahirana amin'ireny pays en voie de développement reny na hoe ny améliorena anazy na hoe anatsarana anazy dia jereo tsara nge ny pays manitra inona ny zavatra feno any amin'ny pays manitra ny ONG nge ny feno any ONG ny feno any reny association reny zany izay manampy ny pays manitra amin'ny lafiny rehetra mihitsy amin'ny lafiny rehetra mba hahazoana zany ny fon'le pays manitra. Zareo nefa mieritreritra hoe iendiguen'le pauvreté na le fahantrana hoe analan'le fahantrana amin'ireny pays ireny fa ny contraire an'izay ny zavatra misy vao mainka mampiseho le pays izay misy hoe an'izay vao mainka mampiseho hoe mahantra ianareo ary izy mieritreritra amin'ny fahendreny sy ny fahalalany hoe anaisotra an'izay fahantrana zay fa nga afaka ny fahantrana fa vao mainka mitompo jereo nanety Frantsa fotsiny ary tamin'ny andron'ny Coluche rehefa nanao association Coluche mikasika hoe resto du cœur satria betsaka koa ny olona sahirana ara-tsakafo eto Frantsa zany tamin'ny andron'ny Coluche dia hoe anesorana an'izay hoe fahantrana zay amin'izao fotoana izao firy foan'ny fahantrana nisy tamin'ny andron'ny Coluche ny fahantrana misy amin'izao fotoana izao na eto Frantsa fotsiny ary ka firifiry rehefa tonga ny fotoanany hoe andro mangatsika ny andro no mandeha milahatra sakafo ny amin'ny resto du cœur na any amin'ny resaka secours populaire io zany tsy hoe any Madagasikara ihany misy an'ireny mankany amin'ny association mopera reny hoe mandeha milahatra sakafo maka vovo-dronono na amin'ny resaka mitady hoe koba sy ny sisa fa na eto Eropa raha misy zavatra zay zany fa na niezaka ary izy hoe iendigueny zay anaisotra an'izay fa nga afaka zany mbola misy zany amin'izao fotoana izao ary amin'ny alalan'ireny ary no vao mainka maninona no ahafahany manjaka any amin'ireny pays ireny satria ireny zany karazana ohatrany hoe ahoana filazana azy teo zany karazana poids de mesure angamba ny azo ilazana anazy ahafahany manana maimizy amin'ireny firenena ireny izany. Article 470 inona ihany koa zavatra resahana io personne ne pourra pratiquer la chasse ou la pêche sans avoir cette marque. Tsisy afaka manjona ny amin'ny ranomasina ozy izy na mandeha mihaza koa ny olona raha tsy manana an'io marika io. Dia raha mijery sika amin'ny resaka hoe jaune na pêche mondiale iza manana jaune de pêche indrindra ngeza indrindra manerana an'izao tontolo izao ny Amerikana nge manana jaune de pêche ngeza indrindra manana partie izy amin'ny Arctique ngeza be manana partie izy amin'ny côté Pacifique ngeza be manana partie izy ngeza be amin'ny côté Atlantique ngeza be zany toerana zany izy manana jaune de pêche ngeza indrindra dia amin'ny firenena rehetra misy traité koa mondial dia mifampizara hoe izany aty izany aty izany ary fa ny firenena kely na ny mpanjony kely reny sy atao tsinitsinina reny zany asena ferany hoe zao ihany ny quota azonareo alaina fa tsy makan'izao kanefa zareo rehefa mandefa amin'ny bateau an'ireny firenena ngeza be reny misy bateau industriel reny mpanjona ao anatin'ny seul prise manjona anankiray fotsiny izy 40 tonnes de poisson tonga dia azony le navira ngeza be reny 40 tonnes maky izy nefa ny mpanjony kely hoe zao ny quota anao makaniny ianao zao aiza le fitoviana amin'izay zavatra zay izy no manantanteraka an'izay hoe iza ny mahazo manjono iza ny tsy mahazo manjono ahoana ny fandehan'izay manerana an'izao tontolo izao. Article 25 tous les entreprises du transport du monde entier seront particulièrement bien traitées. Ny entreprise izy zany izay manana société de transport manerana an'izao tontolo izao naviguer manerana an'izao tontolo izao na mety hoe samby io na mety hoe avion io na mety hoe amin'ny alalan'ny ferroviaire io na amin'ny alalan'ny routier io dia zao hoe
miditra ao anatin'ny traité international daholo zay zavatra zay zany. De rehefa manaraka an'le traité zany ianao de bien traité satria pour le bien de la communauté ou ny fitenenana. Ary voalazan'ny apokalypsinga izy io. Voalazan'ny apokalypsi izy io. Ao amin'ny apokalypsi toko fa 7:20 rehefa misy ho avy ny fotoana mantsy mbola ho avy antsika tsy resaka hoe inona zavatra resahana io. Fa miresaka an'io izy. Miresaka an'io le resaka hoe transport international interconnecté zany hoe fifandraisan'izao tontolo zao amin'ny resaka hoe transport, amin'ny resaka hoe marché mondial, amin'ny resaka commerce mondial, amin'ny arena kibon'ny tany manerana an'izao tontolo zao zany sy ny zay zavatra ilain'izao tontolo zao. De satria zavatra ilainy eo amin'ny société an'izay de asoavany rehefa manatsara azy ianao zany. Article 240 farany de hozy izy: personne ne pourra recevoir des soins dans un hôpital sans avoir cette marque. Tsy azo tsabonany amin'ny hôpitaly ianao izy izy raha tsy manana an'io marika io. Tsy azo tsabonany amin'ny hôpitaly ianao raha tsy manana an'io marika io. De zay foana averiko foana le izy hoe vereny kely le tamin'ny Covid-19, inona ny zavatra nitranga tany amin'ny Covid-19. Zavatra nisy tamin'ny Covid-19 de zao hoe enao zany rehefa makany dokotera, tadidiko mihitsy nisy taona narary tamin'iny période-ny Covid-19 iny de niforsen'le dokotera hoe tsy maintsy manao vaksiny ianao. De rehefa tsy manao vaksiny ianao de latsalatsainy, tena latsalatsainy mihitsy ianao. De ohatr'izay mihitsy. Forseny zany ianao anao vaksiny ianao. Nefa reny vaksiny empanaovina anao reny raha raisitsika fotsiny ny vaksiny na zao tery hoe vaksiny Covid fa na vaksiny hafa de zao misy nanao particule ny vaksiny. Zany hoe misy zavatra tsy hita maso zany iny fa ao ny filazana azy hoe 10 millième de mètre angamba le izy raha tsy diso zay ny filazana zareo anazy teo. 10 milliardième angamba na ohatrohatr'izay. 10 milliardième de mètre angamba na hoe 10 millième de mètre le izy. De zavatra tsy hita masonao nefa corps étranger de lazainy hoe zavatra naturel iny atsofony any aminao tsy fantatrao ny efen'iny zavatra iny. Ny vaksiny zay atao aminao le hoe ARN messager. Ny vaksiny tamin'ny Covid nisy an'izany zay ARN messager zany. Io ARN messager io nefa de zao hoe misy ADN namboarinao laboratoire atsofoka ao aminao. De io ADN io manino manova ny gène anao io. Miova zany ny gène anao ny resaka hoe génétique vokatry le ARN messager. Zava-dozanga izy ny zavatra zany. Forseny ianao zany. Misy antony zay zavatra zay. Le resaka hoe tsy mahazo tsabony ianao amin'ny hôpitaly raha tsy manana an'io marika io. Jereo tsara, miditra hôpitaly ianao, inona ny fanafody menanao? Ianao zanak'Andriamanitra. Men'Andriamanitra an'le fanavana ianao hoe avao ny madio sy ny maloto. Ny médicament zay omenanao de misy le antsoina hoe capsule na hoe enrobage. Le capsule iny le misy poudre ao anatiny na le resaka hoe misy médicament de mifono hoe enrobé zany hoe misy hodiny le izy. Iny hodiny inona le capsule iny zany de zao inona ny anamboarana iny? Kisoa ny anaovana an'iny. Gélatine de porc ny anaovana an'iny. De enao nefa mpinaniny an'iny. Le ao anatiny zany hoe censé anasitrana anao nefa asina an'iny enrobage iny aty ivelany. Ampinanany kisoa ianao antsokosoko. Ahoana ny nananao an'izany? Zay ngilisy izy nge amin'ny zavatra omenanao de zay le hoe ohatran'ny tsy mahazo mividy, tsy mahazo mivarotra, tsy afaka ahoana ny nananao an'izany nefa raha Andriamanitra tsy azonao hoanina zany. Zay ny amin'ny fotom-pisainana sy eo amin'ny asa zay atao de aseny manaiky an'izay ianao. Ohatra zany betsaka ny ohatra mbola azo raisina fa ohatra zany zay parmi tant d'autres. Zay ny mikasika le 16 articles zany hitantsika mikasika an'izay sationa ny zavatra misy amin'ny marika ny biby zay apetraka amin'ny zanak'olombelona manerana an'izao tontolo zao. De nisy boky anankiray ity koa boky zay izy mitondra le lohateny manao hoe la marque de l'antichrist.
ity boky ity efa ela izy ity zany efa ia quelques années nahitako an'ity boky ity fa tsy tadidiko tsony hoe iza moa le auteur-n''izy ity na nanoratra le boky izany. Ka ny zavatra resahany ato zany de miresaka izy ny amin'ny institution mondiale na hoe américaine izay mitondra an'io chiffre 666 io amin'ny endrika code zany. Zany hoe amin'ny resaka reny institution reny zany, na ohatra hoe resaka ministère, na resaka hoe ny poste, na resaka hoe aéroport, na resaka ohatra hoe amin'ny banque mondiale sy ny sisa de zao manana code zany izy reny. De misy code ampiasaina any. De 666 mihitsy arabaky teny no ampiasainy zareo amin'ireny institution reny zany. Ohatra, raisitsika fotsiny tamin'iny période-na pandémie Covid-19 iny, de rehefa nivoaka le vaksiny anaovana ny olona rehetra vaksiny, de misy karazana vaksiny be dia be nivoaka, ohatra ny Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, Novavax, sy ny sisa, ny Sanofi, ny Pasteur, Institut Pasteur zany. De samy navoaka vaksiny teo daholo. De tsy tadidiko tsony fa ny ray tamin'ireo laboratoire mpanao vaksiny ireo rehefa mba nijery an'le sitiny zany, nanokatra le sitiny hoe inona ty vaksiny ty. Fa eo amin'le site manokatra le site web iny ianao de tonga de misy 666 ngeza be eo. Nihiratra fotsiny masoko hoe inona ty zavatra ty. Zany hoe misy sous forme de code mihitsy zany mipetraka amin'ireny amin'ny entreprise na institution zay misy manerana an'izao tontolo zao. De ilay mpanoratra ty zany le nanoratra le boky hoe la marque de l'antichrist, de zao nisy article koa tao anatin'le boky nosoratany miresaka hoe inona ny zavatra misy amin'ireny institution mondiale reny, fa hita amin'ireny koa lay code 666. De jerentsika amin'ny article 21 amin'ny boky zay nosoratany de ozy izy: en Afrique du Sud, on a donné pour code l'ordinateur du ministère de la Poste et de la Télécommunication le numéro 666. En Afrique du Sud ozy izy de nasiana code ny ordinateur ny ministère ny poste sy ny télécommunication. De ny code ny ordinateur ny ministère ny poste sy ny télécommunication zany de 666. Io ohatra le hitantsika tamin'ny bakazy ka teo hoe tsy misy mahazo mampiasa ny poste ozy izy mandefa taratasy sy ny sisa raha tsy manana an'io 666 io. Article fahafito ao anatinao amin'le boky ihany, satria misy article koa navoakany zany, de ozy izy: le signe utilisé pour reconnaître la Banque mondiale ozy izy. Zany hoe misy signe, misy code zany amantarana ny Banque mondiale. 666 zany hoe subtile zany reny, ny olona zany raha tsy manana maso apocalyptique tsy mahita an'ireny. Fa ny Banque mondiale de zany de manana ny code io hoe 666, signe amantarana anazy. Article fahavalo, bon nombre de ministères aux États-Unis utilisent le chiffre à travers les dossiers administratifs pour l'obtention des fournitures de bureau. Betsaka ozy izy misy ny ministère any États-Unis mampiasa an'io chiffre 666 io amin'ny resaka dossier administratif mba azahoana inona fourniture de bureau. Any amin'ny ministère any États-Unis zany misy an'izay zavatra zay, mampiasa ny code 666 io amin'ny administration mba azahoana inona, mba azahoana fourniture de bureau. Article fahafolo, une partie des cartes de service des contributions directes aux États-Unis porte le numéro 666. Zany hoe service ny finance zany any Amerika de zao mitondra les chiffres 666. Article 11. Le signe officiel de certains services dans le ministère de la Santé aux États-Unis est de 666. Ny signe ozy izy officiel amin'ny resaka service any amin'ny ministère ny fahasalamana any États-Unis de manino mitondra ny chiffre 666 io. Article fahatelo. La voiture présidentielle de Jim Carter, ancien président des États-Unis zany, président taloha tany États-Unis zany. De zao manana automobile izy
tamin'izy président zany. Dia ny tomobile izay hoentiny ao amin'ny sasiany eo ambanin'ilay tomobile ao misy any soratra hoe code 666 io. Normal ihany zany izy ny biby faharongy. Article 410 satria tsy ngaitsika izy fa tsy alaitsika daholo fa vitsivitsy ihany raisitsika amin'ilay izy. Article 410 dia zao: les reçus imprimés dans tous les ordinateurs aux États-Unis portent le numéro 666 entouré de plusieurs points. Ny reçu zany ny imprimé amin'ny ordinateur rehetra any États-Unis dia zao misy an'io chiffre 666 io ny reçu rehetra any États-Unis hodidinina teboka maromaro izy. Zany ny zavatra misy zany. Raha miresaka tsy ny mbakadika dia zao eo miresaka izy ny amin'ilay resaka hoe fandraisana marika eo amin'ny fotom-pisainanao ary maninona ampiarinao zay eo amin'ny fiainanao. Satria manaiky ianao amin'ny saina dia mampiatra ianao amin'ny fiainana zany. Tanteraka ilay izy ny voalazan'ny bakazika. Fa ny zavatra tenenin'ity auteur anankiray ity na ity mpanoratra anankiray ity dia zao hoe le izy tsy vitany hoe tanteraka ihany zany le izy eo amin'ny fotom-pisainana sy eo amin'ny asa, fa le code io zany tena ampiasainy zareo mihitsy any amin'ny resaka hoe institution mondiale manerana an'izao tontolo izao dia ahitana ny code io ihany koa. Ohatra izay niraisiko tamintsika teo hoe za mba sendra nijery fotsiny hoe inona ny tenenin'ity vaksiny ity mba tiako fantatra ny ao anatiny vao nanokatra 666 ny ery ambony ery. Zay zany izy hoe zavatra efa tena miparitaka efa généralisé zany ilay izy. Dia ny zavatra izay hitantsika zany dia zao hoe une partie ihany izay zavatra hitantsika izay mikasika ilay hoe marika ny bibidia. Fa mivelatra be zany izy io. Fa zavatra tokana zany ny azontsika antoka. Dia inona ny azontsika antoka? Rehefa tsy manana ilay marika an'Andriamanitra zany ianao dia ny marika ny bibidia no raisinao. Rehefa tsy manana ilay marika an'Andriamanitra ianao dia ny marika ny bibidia no raisinao. Efa nianarantsika izany ny marika an'Andriamanitra zany. Fa kely fotsiny ilay izy ary amin'ny Apokalipsy 7. Ahoana izy izy? Apokalipsy 7 dia vakintsika ny 7 sy ny 4. 7 sy ny 4. Dia ahoana izy? Aza manimba ny tanina ny ranomasina na ny hazo, mandra-panisinay ny tombo-kase eo amin'ny andro mpanompon'Andriamantsika, ajantsika eo. 7. Aza manimba ny tanina ny ranomasina na ny hazo, mandra-panisinay tombo-kase eo amin'ny andro mpanompon'Andriamantsika. Izany hoe ny vahoaka an'Andriamanitra koa zany dia manana ny tombo-kase io, manana ny marika io. Efa nianarantsika teto mikasika an'izay. Inona moa io marika an'Andriamanitra io? Izay apetraka amin'ny vahoakany. Dia io ilay famantarana zany ilay vahoaka an'Andriamanitra. Inona io famantarana io? Nianatra tetontsika ny amin'ny resaka hoe dimy manao hoe fahafolo-karena. Ny dimy manao hoe ny fahafolo-karena dia hamantaranao fa Andriamanitra no mpahary anao. Izy no nanao anao ary izay zavatra rehetra hanananao dia avy aminy izany fa tsy avy aminao. Ka noho ny fitahiany anao, noho ny antom-pisianao, dia izay no antony hanateranao an'ilay fahafolo-karena. Tsy hoe fisaoranao ny hanateranao ilay fahafolo-karena. Fa an'Andriamanitra iny d'office. Araka ny efa nianarantsika teto. Ary noho izay mahanazy izay ny ampafolony dia izay ny hanateranao an'ilay mpahafolo-karena. Satria izy no miasa mitantana anao. Raha tsisy dia tsy misy ianao. Nianarantsika teto zany. Nianatra koa tsika ny sabata. Ny sabata dia inona? Ao anatin'ny didy folon'Andriamanitra. Ny didy folo dia zao tsy hanampiana, tsy hanalana. Ary ny sabata dia sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro 7 ozy izy. Mana-masina ny sabata. Famantarana ho amintsika sy ho amin'Andriamanitra io. Mba ho fantatrareo fa izao Jehovah no mana-masina anareo ozy izy. Famantarana amintsika sy amin'Andriamanitra io fa vahoaka an'Andriamanitra tsika. Nianatra ao anatin'izany tombo-kase zany ny maloto sy ny madio. Fanavana ny maloto sy ny madio. Maloto sy ny madio amin'ny resaka sakafo io. Ozy Andriamanitra efa nesoriko teo amin'ny jentilisa ianareo ozy izy. Ary ny tenin'Andriamanitra dia miteny manambara manao hoe aza mandoto ny fanahinareo
amin'ny biby maloto izy fa ay anareo efa natokako teo anivon'ny jentilisa ianareo ho masina aho Jehova. Zany hoe fanavahan'Andriamanitra antsika ny tsinanana le biby maloto. Biby madio sy maloto tsy voatery hoe miresaka sakafo ihany fa amin'ny lafin'ny fiainana rehetra io na amin'ny resaka fitafiana ihany koa io. Ny resaka fiainana andavanandro mahay manavaka ny madio sy maloto izy ny tenin'Andriamanitra manao hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina mataranareo ny sitrapon'Andriamanitra hozy izy izay masina sady tsara. Miala amin'ny fanao an'izao tontolo izao. Le fialana amin'ny fanao an'izao tontolo izao zany fanavahana ny madio sy ny maloto izay. Satria an'Andriamanitra tsika matarantsika le sitrapon'Andriamanitra. Hitantsika tao anatin'izay ihany koa ny famorana. Tsy hoe famorana ara-nofo fa famorana ny fo. Ka ny fonao zany no forahan'Andriamanitra. Ary izay famorana amin'ny fo izay mitondra amin'iny mitondra amin'ny finoana izay. Ary ny finoana dia mitondra an'izy mitondra ho amin'ny batisa. Finoanan'izy moa finoanan'i Jesosy Kristy io. Ary le batisa izay ataonao dia hitafianao an'i Kristy. Izy io Jesosy raisinao io, ilay Jesosy maty araka ny soratra masina, nalevina araka ny soratra masina, nitsangana araka ny soratra masina. Dia le maty 3 andro 3 alina araka ny nambarany famantarana ny nomeny. Hamantarana azy hoe izy io Jesosy inonao. Raha diso ny Jesosy inonao tsy araka ny soratra masina dia tsy izy io Jesosy izay ivavahanao ankehitriny io. Satria Jesosy dia milaza fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka. Zany hoe misy Kristy anankiroa zany. Ny anankiray Kristy izay fampianaran'ny Eglizy. Tsy nafeno izay voalaza ny soratra masina, tsy maty araka ny soratra masina, tsy nitsangana araka ny soratra masina. Tsy nafeno ny fepetra amin'ny soratra masina. Fa ilay Jesosy ao anatin'ny tombo-kase dia zao maty araka ny soratra masina, nalevina araka ny soratra masina, nitsangana araka ny soratra masina. Nafeno 3 andro 3 alina tao akibon'ny tany. Ny marika ny bibidia hitantsika teo. 960 no isany. Izany mandray an'izay marika izay. Ireo izay milaza ho kristianina, soi-disant chrétien. Fa ilay Jesosy tsy izy no raisiny. Maro no manaraka azy io. Araka ilay voalaza amin'ny Apokalipsy 3:10 gaga ny tany rehetra manaraka azy. Manaraka an'ilay bibidia satria moa manaraka ny fotom-pampianaran'ny bibidia izy. Mitandrina ny andro ny bibidia izy, ny andro alahady. Mitandrina ny fotom-pampianaran'ny bibidia sy ny fety izay ampiasain'ny bibidia. Iza manana marika ny bibidia ihany koa. Tsy hoe ny kristianina izay manaiky ny fotom-pampianaran'ny bibidia ihany, fa izy jentilisa rehetra, ny jentilisa rehetra dia mandray an'io marika ny bibidia ihany koa. Satria anankiroa ihany ny lalana ange. Na ianao an'Andriamanitra, na ianao an'i Satana. Zay. Ka na ao anatin'ny Eglizy ianao, izay misy an'ny bibidia, na ianao mpanompo sampy, dia efa inona vao anatin'ny marika ny bibidia ianao amin'izay fotoana izay. Satria fa an'i Satana ihany ianao amin'izay fotoana izay. Ka ny identité an'izao tontolo izao zany dia zao efa voavolavola ao anatin'izay isan'ny bibidia izay. Hoe mandray ny marika ny bibidia na ny famantaran'ny bibidia izany. Dia jery aritsika izany hoe raha araka ny bokin'ny Apokalipsida zao hoe ny anaran'ny bibidia izy dia manome valeur numérique. Zany hoe ilay anaran'ny bibidia dia manome tarehimarika zany. Manome tarehimarika na manome isa. Dia zao ny teneniny amin'ilay Apokalipsy 3:10 ny 7:17. Ahoana izy ato? Apokalipsy 3:10 dia ny 7:17. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Andininy 7:17. Mba tsy hisy azo hividy na hivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidia na ny isan'ny anarany. Eo ilay tenena teo hoe ilay anaran'ny bibidia zany dia misy manana isa zany eo anaran'ny bibidia io.
dia 9:20 izy miteny an'izay, indro ny fahendrena aoka izay manan-tsaina anisany isan'ny bibidia fa fanisan'ny olona izany ary 9:20 no isany. Aoka izay manan-tsaina anisany isan'ny bibidia fa fanisan'ny olona izany ary 9:20 no isany. Ka ilay isan'ny anaran'ny bibidia zany dia zao mame inona? Mame 9:20 no isany. Ny isan'ny anaran'ny bibidia zany dia mame 9:20 no isany. Dia raha mijery tsika amin'ilay baiboly katolika antsoina hoe alliance universelle, rehefa mamaky an'ilay apokalypsy 13:7-9 itsika, miresaka le hoe fafanisan'ny olona ozy izy hoe indro ny fahendrena aoka izay manan-tsaina anisa ny isan'ny bibidia ozy izy fa fanisan'ny olona izany. Dia ao amin'le alliance biblique, ao amin'le Bible catholique alliance universelle, rehefa miresaka n'io teny voakitsika teo izy dia ozy izy ce chiffre ozy izy correspond au nom d'un homme. Io isa io izy izy la 9:20 io izy dia zao mifanaraka amin'ny anaran'ny olona ozy izy io, olona anankiray. Io isa 9:20 io izy dia mifanaraka amin'ny anaran'ny olona anankiray zany. Dia raha mijery koa tsika le any amin'ilay Bible traduction écuménique hoe TOB, Bible traduction écuménique TOB, rehefa mamaky an'ilay apokalypsy 7:17 tsika ny 7:7, manao an'le hoe mba tsisy azo ividina hivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidia na nisan'ny anarany. Tsy misy mahazo mividy izy na mivarotra afa-tsy izay manana marika na ny anaran'ny bibidia na nisan'ny anarany. Dia zao no tenenana azy eo amin'le baiboly toby, tsisy mahazo mividy ozy izy na mivarotra raha afa-tsy izay manana ozy izy ny marika na ny anaran'ny bibidia na ny chiffre ny bibidia ozy izy, chiffre ny anarany izy izy. Tsisy mahazo mividy na mivarotra izy raha tsy manana ny marika ny bibidia na ny anaran'ny bibidia na ny chiffre ny anarany ozy izy. Dia misy renvoi eo ambany eo. Dia inona ny renvoi teneniny eo? Vakiko le izy satria amin'ny teny frantsay no le baiboly nakana le izy. Dia zao le renvoi amin'le apokalypsy 13:7-9 amin'le Bible Tob traduction économique zany, écuménique. Dia ozy izy, le chiffre d'un mot était obtenu en additionnant les valeurs numériques attribuées aux lettres qui le constituent. Nisan'ny anarany ozy dia azo rehefa natambatra ozy izy ny isan'ny soratra izay mameno ilay anarana. Nisan'ny anarana ozy izy dia azo rehefa natambatra ozy izy ny isan'ny soratra izay nanaovana azy zany. Zany hoe ohatra zany mandray tsika hoe inona le anarana, ohatra ny hoe tsy fantatro hoe ohatra ny hoe vélo ohatra ny zany, satria izay le izy hoe ny lettre zany manome chiffre na hoe ny soratra dia manome isa. Dia ohatra ny hoe V zany ohatra ny chiffre romain manome 5, ny L manome 50. Zany hoe le soratra zany dia manome valeur numérique zany ny soratra iny hoe manome isa zany. Ka io resaka valeur numérique io zany na le resaka hoe isa zay azo amin'ny lettre dia zao hoe io zany le antsoina hoe gématrie. Io zany le antsoina hoe gématrie. Ka zao tapitra ny fotoanantsika. Tsy ampy ny fotoana izay hoe azavantsika an'izay fa amin'ny lesona manaraka zany tsika dia zao hoe hijery an'izay tsika zany, hijery zany tsika le isan'ny bibidia. Hijery tsika le isan'ny bibidia hoe satria arak'ilay teneniny eo amin'le 9:20 dia ozy izy indro ny fahendrena aoka izay manan-tsaina anisany isan'ny bibidia fa fanisan'ny olona izany ary 9:20 no isany. Ka ozy izy hoe indro ny fahendrena aoka izay manan-tsaina anisany isan'ny bibidia ozy izy. Dia zao amin'ny manaraka zany tsika dia zao ny soratra masina mihitsy no manoro hevitra antsika amin'izay isao ozy izy io isan'ny bibidia fa fanisan'ny olona izany ary 9:20 no isany. Dia io moa ilay nitenentsika teo le hoe
ny letra zany na hoe ny soratra de manome isa de io soratra manome isa io zany antsoina hoe gématrie zany io ka izy hoe indro zay manatsainao ka izy anisan'nisany bibidia izy fa fanisan'ny olona izany ary 900 no isany de ho isaitsika zany eo manaraka hoe inona tokoa ary zany io isa 900 io ary ny anaran'ny bibidia ve manome an'io ny anaran'ny eglizy ve manome an'io 900 io satria araka ny fampianarana zay ny anarantsika de hoe izy moa le bibidia voalohany fa ny église catholique en tant qu'institution no resahany eto zany ka moa ve mameza taremarika 900 io zay ny anaran'ny église en tant qu'institution de ho hitantsika io zany zay am'lesina manaraka fa tapitra ny fotoanantsika sotratsika rehetra voninahitra n'Andriamanitra rerany vavakantsika. Jehovah Manitra ray io mankalaza anao zay mideranao ary manome voninahitra anao tsy amin'ny herina fahatanjahana ray fa mifanahinao reriany misaotra tompo raha afaka nianatra ny teninao sy nandinika izany izahay aokaray ny fanahinao no hiasa aminay tanteraka ny sitraponao aokarainao ny hiado anay fa angina izahay de raina mandrakizay ny anaranao ray de ray ny anaranao Kristy ny anaran'i Jesosy nanandratanay izany vavaka izany rehetra eto anatrehanao aleloia amen de manao velomantsika rehetra tahiny tompo daholo tsika rehetra baibai daholo